ny Swale. Inona moa izany atao hoe Swale izany? Anisan'ny teny tsy mbola fahentsika matetika eny anivon'ny fiarahamonina eny izany Swale izany, kanefa izy io dia fampiarana iray izay mitondra vokatsoa be dia be ho an'ny tatsa-pamokatra ary koa ho an'ny tontolo iainana. Tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny izay na ny centre d'entraînement au développement et à l'autonomie rurale, dia hoentiko hitsidika toerana iray ianareo izay eny Ambohimalaza eny. Izy ity dia toerana izay nanaovana ny fampiarana ny atao hoe Swale fiarahamonina. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao, ny Swale dia fitambarana tapaka izy io izay antony roa lehibe no antony mitrahany izy azy ity Ambohimalaza ity. Voalohany amin'izany dia ahafahana miady amin'ny fiotsahan'ny tany ka miteraka lavaka ny fanadihadiana. Ary ihany koa ny Swale dia fitaovana iray ahafahana mandrindra sy mitahiry ireo ranomorana izay very mandritra ny fotoam-pahavaratra. Ireo rano rehetra ireo dia voatahiry anatina toby iray izay mitahiry ireo ranotany mandritra izay fotoam-pahavaratra izay. Rehefa misy ny rano dia miakatra ny kalitaon'ny tany ary mitombo ny isan'ireo zava-mananaina ao anatiny. Manoloana izay dia miakatra ihany koa ny tahan-drano ao anatin'ny tahirin-drano ambanin'ny tany na ny napy izany. Izy no misionistora, mponina mpamboly izay monina ety amin'ny fokontany tany Pelikanza. Iray amin'ireo maro izay nisilaka ny fampiofanana izay mitobitra ny izay tena anivony fokontany. Mampita an'ilay hoe fambolena izany ohatra hoe misy an'ilay kanal rehefa avy zany ilay rano dia mijanona eo izany io rano io. Rehefa mijanona eo izany io rano io dia aina ho an'ilay fambolena izany satria miditra eo rano io dia raha maina ary izany ny tany dia mbola misy fiainany ihany izany io rehefa maina ny tany dia manana ilay zavatra anao. Tinge toman-kazo amin'ny tinge zara fa misy ohatran'ireny fa rehefa voakarakara ilay izany dia zao izy asa soa zavatra panao zao. Afaka mitatsa malagasy moa izany zavatra natao izy io izany mila fitiavana foana dia amin'ny izany dia avy amin'ny koa izany mila fitiavana. Tiamba tena mety ilay kanal zany mba ahafahana mampitombo ny vokatra mihitsy zany, ananako vokatra ananana natena hoe azo zany ndrika dia miangonao mety ndrika ny ranotany dia voatanao voatanao ilay ranotany dia azo manampy an'ilay ranotany ihany dia misy zany ao anatin'ny vokatra Ankoatra ny fampiasana io Swale dia manao fampiarana agroekôlôjika hafa ihany koa misionistora ho an'ny tanimboly sy ho an'ny fambolena. Anisan'izany ny fanaovana fivadiam-boly, ny fivandimbiasam-boly ary ny fampiasana ny zezika simika izay mety mitarika fahasimban'ny tontolo iainana. Tena izany ilay izay ilay ilaina amin'ny fampiofanany. Rehefa miofana ianao izany dia mahazo fampianarana ianao dia raha namboly tsaramaso ianao izany teo dia zavatra misy vodiny izay no ataonao eo
dia famadibadia fa tsy maintsy misy zavatra atao tonga zao sady tambary tonga dia very mialo telo za ity zao a namboly ovy aho zao dia mamboly an'io laisoa dia mialo laisoa dia miverina tambary ihany dia miverina indray dia miverina ohatra miverina anana ohatra zany tsy maintsy mandeha foana zany tsy maintsy misy zavatra na iny tena kelikely ary zany zavatra vitanao dia tsy maintsy misy zavatra miakatra foana rehefa tena tsy maintsy misy sakafo misy asa filomana foana ohatr'izay zany tena kajikajy azo avy amin'le fifanana sedara